Araka izany dia anisan'ny fanapahan-kevitra niraisin'ny filoham-pirenena tao anatin'ny kabariny omaly ny fampiakarana fito isan-jato ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Manoloana izay fanapahan-kevitra izay manana ny ambarany syndicat ny mpandra rano fonja eto Madagasikara. Tsy ampy raha oharina amin'ny fiazakazaky ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fampiakarana ho fito isan-jato ny karaman'ny mpiasam-panjakana ho ny sekretera jeneraly ny syndicat ny mpandra rano fonja raha nanao hevitra ny tena ny omaly teny Avoloha. Nosoritany fa sahirana ny maro anisa amin'ny mpiasam-panjakana ary ho an'ny sekretera jeneraly ny syndicat ny mpandra rano fonja manokana dia ny andrandra fiakarana mihoatra ny 10 isan-jato ny tenany. Raha mihoatra amin'ny hoe fitangany vidim-piainana sy zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia tsy ampy izany ilay fito isan-jato, tsy mahafapo io izany kanefa moa araka ny tenin'Andriamatoa filoham-pirenena teo izay ny zava-misy izy izay ny zakan'ny fitondram-panjakana dia raisina an-tanandroa izay fanomezana nomena izay. Misy nanantena hoe tany amin'ny 10 isan-jato tany aloha mba eo zany tokotokony mba hoe azo fanentanentana amin'izay zavatra izay. Ny minisitry ny asa-panjakana, ny asa sy ny lalàna sosialy dia nanamafy fa miatra avy hatrany amin'ity volana janoary ity ny fampiakarana 7 isan-jato ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Miatra avy hatrany amiko dia ezaka lehibe iny raha satria zany lazain'ny filoha tsy atao fahazarana ho izy io hoe fotsiny ato saky ny volana janoary fa arakaraka fitombony fiarakerena ankapobeny. Tsika zao vao miarina 5 taona krizy azafady 5 taona krizy zay vao miarina kely raha tokony izy tokony tsy vitatsika reny fa efa nisy ezaka tsy mahafapo nefa kosa mahafaly. Ahoana ny finansena zay fisondrotana ny source propre interne ihany io volatsika ihany io mihetra sy mihoatra zany fa tsika ndray zavatra misy ane azay na possible ny fandiniako azy nahazo aide budgétaire tsika Union européenne, Banque mondiale sy mikasika ny fananganana ny trano an'ny mpiasam-panjakana dia nosoritan'ny ministry ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy fa mankasitraka ny fanatanterahana izany ny tenany. Raha ny ho izy raha manana trano fonenana azy ny mpiasam-panjakana mba hialana amin'ny hofatrano. Nomariany fa tetika asan'ny filoham-pirenena ny fananganana trano izay entina hanamaivanana ny fahasahiranan'ny mpiasam-panjakana.